afaka misarany amin'ny namantsika say ny namana tokony misarana rehetrarehetra mandram-pioma koa mana defa iny ary havana isotratsika mitombo fa manana fotoana indray tsika mba hifampaherezana indrindrandrindra mo ty fandaranty de natao hifampaherezantsika ty ivelany aty a Frantsa. Androany de mba hanao vavaka ho antsika menakavy satria mino fa mamaly vavaka ny tompo. Ndao maky ny tenin'ny tompo tsika nefa milohan'izany hivavaka alotsika. Misaotra indrindra tompo fa manakambara aminay ianao, manakolazaina aminay ianao, manan-javatra ho tenenina aminay ianao. Androany any de mino fa hikasika ny fiainan'ny tsirairay avy ianao ary hikasika ny ao-pony ny tsirairay avy. Ao nataon'izao fampitondrana mambavaka zao de mahatonga fa hisy zavatra hiova indray. Amen. Amaky ny tenin'Andriamanitra tsika ato amin'ny Jakoba, ny bokin'ny Jakoba, toko fadimy. Jakoba toko fadimy andininy fa enina amby folo manao hoe: koa mifanike eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina de mahery indrindra. Ely de olona takatsika ihany, ary izy nahery mivavaka mba tsy hilatsahany ranonorana. De tsy nilatsaka tamin'ny tany ranonorana ny 3 taona sy enimbolana. Ary nivavaka indray izy, de nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ny hery ny vavaka, rehefa aveo tsika de hivavaka ry havana, ary ao ambadiky ny vavaka de za matoky fa hisy zavatra ho ataon'ny tompo. Misy lesona ambaran'ny Baiboly eto hoe koa mifanike eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina de mahery indrindra. Miresaka zavatra anankitelo ny Baiboly eto: mifanaky eloka, zany hoe mifamela eloka; faharoa mifampivavaka; ary izy fahatelo hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina, zany hoe ny olo marina mandeha mahitsy eo anatren'Andriamanitra dia mahery indrindra. Ny devoly de miezaka mampiditra mandrakariva zavatra ao am-potsika, ary ny lehibe indrindra amin'ireny zavatra ampidiry ny devoly ao anatintsika ireny dia ny rancune, ny lolo-po, ny alahelo-po. Ny devoly dia mampiditra lalina ao anatintsika mba hatonga tsika tsy hay amela eloka ary tsy amela ny eloko ny hafa. Ny devoly de mampatsiahy tsika mandrakariva ao anatintsika hoe zao ve no nataon'iny olona anao, efa nambaniny ianao, nalainy ny vadinao, namosaviny ianao, nopotehany fiainanao, de mbola mielan'iny olona iny ihany ve ianao. Ny devoly de mampatsiahy mandrakariva an'izany mba hatonga anao tsy amela eloka. Ny devoly de mampiditra mandrakariva ao anatintsika ny
zavatra tsy mety nataon'ny olona tamitsika, ny zavatra ratsy nataon'ny olona tamitsika, ny zava-doza nataon'ny olona tamitsika, de zany devoly ampigirina ao anatinao ao. Ny tanjony devoly de tsotra, ny mba hatonga anao tsy amela heloka an'iny olona iny. Ny devoly manko de matakatra tsara Satana, fa ny olona manana lolompo, ny olona tsy manana fadiovampo, ny olona mitahiry valifaty ao anatiny, ny olona tsy mety mamela heloka ao anatiny, de olona tsy hoenon'Andriamanitra vavaka mandrakizay, ary tsy azo valimbavaka mandrakizay. Tsy azo valimbavaka mandrakizay ny olona tsy mahay mamela heloka, ny olona mitahiry alahelo-po, ny olona manana fahalotom-po, dia mitahiry, dia fantatry ny devoly fa tsy hoenon'Andriamanitra vavaka mandrakizay. Tsy azo valimbavaka mandrakizay. Ieno zao zavatra lazaiko anao zao ry havana. Ny Baiboly de miteny eto hoe koa mifaneke heloka ianareo. Miresaka tantarany Eli eo ambany eo, tantarany Eli, ary referensa foana zany tantarany Eli zany. Rehefa miresaka tsika de maka referensa foana ny olona hoe Eli de nanao fahagagana, Eli nampitsahatra ny ranonorana 3 taona sy tapany, Eli de nandatsaka ranonorana, Eli de nanao zao fahagagana zao. Fa tsy hoe Eli tsy hoe nahery mivavaka fotsiny, itsindriny Baiboly io. Tsy hoe nahery ny vavaka fotsiny, fa ny tsindriny voalohany eo ambony eo de ny hoe mifaneke heloka ianareo. Iaba-panjaka tena nanao ratsy, Iaba-panjaka tena nivadika tamin'Andriamanitra, Iaba-panjaka satria Eli mpaminany dia naminany tamin'ny andron'ny Aba-panjaka Eli mpaminany. Ary Aba-panjaka de lehilahy nivadika teo anatren'Andriamanitra, lehilahy ratsy toetra teo anatren'Andriamanitra, ary nanenjika ny Eli mpaminany, hamono any Eli mpaminany, anapaka ny lohany Eli mpaminany. Fa na izany aza ny toetrany Aba-panjaka. Rehefa tonga ny fotoana ny tenenan'Andriamanitra Eli mpaminany hoe andany anao miverina ny Israely, andany anao miverina ny Samaria, andany anao miverina any, dany anao miverina makany any Aba-panjaka, de niverina Eli, namela heloka ny Aba Eli, namindra fo tamin'ny Aba Eli. Eto ry havana de miteny aminao fa tsy possible ho inon'Andriamanitra vavaka ianao raha vao manana rancune foana, raha vao manana lolompo foana. Tsy possible ho inon'Andriamanitra vavaka ianao raha vao mitahiry alahelo foana amin'ny olona. De tsy possible ho inon'Andriamanitra vavaka ianao raha vao misy zavatra maloto ao anatin'ny fonao. Tsy possible ho inon'Andriamanitra vavaka. Ny olona inon'Andriamanitra vavaka de ny olona madio fo, ny olona mahay mamela heloka. Ndraindray manko tsika ry havana force atsika Andriamanitra maly vavaka atsika, ary tsika nare tena miteny hoe tsy mamela ny heloko Andriamanitra. Inona ihany arany tsy amelan'Andriamanitra ny heloko, inona ihany. De ndraindray tena force atsika Andriamanitra, force atsika pasteur metra tanana atsika, force atsika pasteur no délivrance atsika, force atsika pasteur hitsodrano anao, force anao ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka ho anao, hifadikanina ho anao. Fa za de mampahery anao fa tena tsy possible andray valimbavaka ianao raha vao maloto fo. Ary zay nikendren'ny devoly mandrakariva melohany andraisanao valimbavaka goavara, de zany devoly aloha ny ampandoto fo anao, ny atonga anao aloto fo, satria fantatry ny devoly fa raha vao maloto fo ianao de voasakanao azy ny valimbavaka rehetra, voasakanao azy ny valimbavaka rehetra. Noho izany ny zavatra anankiray ihany, ny zavatra anankiray ihany tsy maintsy ataonao, tsy maintsy madio folo ianao, tsy maintsy mamela heloka aloha ianao, tsy maintsy mamindra folo ianao, mifamela heloka. Ka na de nangalatra ny vadinao ary olona io, na de nanao ratsy faratapony taminao ary olona io, ary tao arinany nisy olokiny olo sy nakany olona io ny volanao, de tena tsy tafarina tsony ianao,
de zavatra ray ihany raha te ho tafariny ianao de mamela ny elok'olo tsy maintsy mangataka amin'ny tompo ianao hoe tompo mamela ny elony aho mamela ny eloko ty olo ty raha tia hita fagagana faratapony ianao de lalana ray ihany aloha hitanao zany io anie hitanareo zavatra sarobidy rehetra ny zavatra sarobidy rehetrarehetra de tsisy hoe iny izy ty tsy hoe eny amin'ny arabe eny ny zavatra sarobidy de tonga de rodrofonao eny ny zavatra misy vidiny rehetra tsy amidy eny amoron-dalana ny zavatra sarobidy rehetrarehetra de mipirina miafina ohatra ny kofra anankiray tsisy olona metraka kofra mihitsy eny ampovoana arabe na eny amoron-dalana fa ny kofra de mihidy any anaty trano ary any anaty trano miafina indrindra raha ho avy zany ny mpangalatra raha ho avy zany ny olona kahaka vola ao anatin'ny kofra io de zao voalohany aloha tsy maintsy mamoa vavahady de misy laklehana vavahady aloha any aminy faharoa tsy maintsy mamoa ny varavarana principal an'le trano izy tsy maintsy manana lakle zany varavarana principal fahatelo tsy maintsy manana le olona varavara ny lakle manokana am'le varavarana miditra am'le misy an'le kofra tsy hoe vao miditra amin'ny varavarana principal de tonga de ny kofra fa mbola misy efitra ray manokana any de any amin'ny efitra ray manokana any de mbola misy lakle hafa ihany ko mitsofoka amin'ny efitra io de rehefa nokatra an'le kofra am'izay anao de mbola misy lakle ihany ko mamoa ny kofra io ary mandrakariva ary ny kofra tsy vitany hoe lakle akiray fa mbola misy kody ihany ko ka ny zavatra sarobidy rehetrarehetra ao amin'Andriamanitra sy ny valim-bavaka goavana rehetra ao amin'Andriamanitra tsy rofony eny amin'ny arabe akory tsy rofony eny fa misy lakle amana azy tsy maintsy misy lakle amana azy ary ny lakle voalohany amahanao de ny lakle vavahady voalohany de ny fahadivampo aloha de misokatra ny vavahady de rehefa misokatra ny vavahady de zay indray nao va miditra ny varavarana principal ka raha vao tsy manana fahadivampo zany ianao de efa tavela ry ivelany vao tsy manana fahadivampo ianao de efa midy any am-bavahady fahadivampo ny voalohany tsy maintsy mamela raha vao Eli de ola takatsika ihany fa izy nahery mivavaka de nandatsaka ranonorana amin'ny tany de afaka nanidiny lanitra fa ny lakleany Eli de voalohany namela ny eloky Ahaba-mpanjaka ninona fa ho tany Ahaba-mpanjaka de namela ny elo ny Eli mpaminany namela eloko vita ny famela-keloko zay vao nitsofoka tamin'ny lalana hafa de ozy zay mifampivava jinona ny dika mifampivava na dia ozy izy ny tenin'ny tompo misora ozy izy izay manenjika anareo mivava ho an'izay manenjika anareo ary zany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 12 zany volazan'ny Baiboly aza manaiky ho resiny ratsy ianareo izy fa reseho amin'ny soa ny ratsy inona ny dikan'izay tsy hoe namela ny eloko le olona fotsiny fa mivavaka ho azy ianao mifampivava misy fahavalo tena hoe mitadiny fomba tena melezana anao anapotehana anao andotona anao andravana anao zavatra anankiray ihany peniko aminao mifampivava etaona ambavaka izy na de nanao ratsy ary tompo jereo izy vonjeo izy midiratsehatra eo aminy ianao tompo mamelany elony atsongany ra izy tompo mandrafo aminy vavaka ho azy ary fatelo farany de ozy izy hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina de mahery indrindra androantsika vavaka anaky telo no ataotsika iteny amin'ny tompontsika hoe mamela ny eloko zay nanao ratsy tamiko tompo faharoa ivavaky tsika na de ho an'ny fahavalotsika ary tsy mivavaky tsika mba hanozona azy fa mivavaky tsika mba hamonjen'Andriamanitra azy ary mba hiverenany fony tena hoe ho tonga saina tanteraka ary zavatra ray fahatelo de zao mivavaka ho anao koa ianao
ny zavatra gravy be makoriavana de ny fieveran-tenany hoe ratsy daholo ny olona rehetra fa ianao rery ny tsara. Zany zany anisan'ny tena erreur goavana ato amin'ny fanomponan'ny tompo hoe tsisy olona marina na ny ray ary, fa ny olona rehetra ratsy daholo, ny olona rehetra mpiatsara velatsy daholo, ny olona rehetra mpanota daholo, ny olona rehetra fa ianao rery ny marina. De izany fanamarina tena ataonao zany de efa tsy fahamarinana. Averiko, izany fanamarina tena, ianao zany mezaka manamarina ny tenanao fa ianao ny marina, de nefa zay fanamarina tenanao zay de efa tsy marina, efa tsy marina. Satria na ianao ary ozy izy mivolazam-baiboly hoe tsisy olombelona manao ny tsara ka tsy manota. Noho izany rehefa aveo tsika mba hivavaka ho an'ny tenanao koa de angataka famindrapo ho an'ny tenanao hoe Jesosy mamindrafo aniko. Fa na dia no heveriko fa mpanota ary ane ny afy, no heveriko fa ratsy toetra ny afy, de na de za koa ary ny tompo mba misy tsy mahatateraka io, na de za koa aza de tsy marina eo anatrenao, tsy mahitsy eo anatrenao, ny fitenenanao eo anatren'Andriamanitra fa ianao koa tsy marina, de zay ny marina. Fa raha mitenena hoe za rery ny marina de zany ny tsy marina. Ary zay no mahatonga ny Baiboly miteny fa ny fiasan'ny vavaky ny marina ny mahery indrindra. Raha teo marina ianao de aza manamary tena, fa manekeo hoe tompo manana ny fahalemeko koa, manana ny adosoko koa, satria zay ny fahamarinana. Nisy indray andro nisy mpivavaka izay ary nytenenin' Jesosy aty amin'ny bokon'ny Mateo aty, rehefa nivavaka ny fariseo indray andro sy ilay lehilahy mpamoretra, de zay mihitsy nivavaka ilay ino izy ty lay mpamoretra, de nanomboka tena hoe nivavaka izy de nanamary tena dia nilaza hoe tsy misy marina oatra ny na fa zany tena marina indrindra. De tsy de hitiko izy iny atao matitiko fafily izy iny nilaza zany hoe tantaran'le mpamoretra sy lay fariseo. De ilay mpamoretra, le fariseo tena nirehare mihitsy, za tompo de mifady hanina dia mifady hanina indroa isan-kerinandro a, de tsy mba ohatra n'io le mpamoretra io a, dia de tena marina eo anatrehanao za de tena manao fafolo-karena sy mifanatitra. Fa ilay mpamoretra kosa nandohalika de niteny ary tena nivavaka tamin'ny fony rehetrarehetra hoe mamindrafo amiko, tsy mendrika, manana ny tsy fahamarinana. Fa hoy Jesosy, izany lehilahy zany, io olona fariseo azafady, io le mpamoretra jentilisa io le mpanota io no efa no amarin'Andriamanitra sady, io no efa no amarin'Andriamanitra sady, satria niaiky ny adosony. Fa ilay fariseo izay nirehare fa izy de olona marina, izy tsy nanao adosona, de ozy ny tompo vo niala tany an-trano ny olo io de fa tsisy fahamarinana azo ny raisiny, tsisy fahamarinana azo ny jerena mijeren'le verset mo, fa reveo meko ihany fa ohatrohatro zany le izy ravana malala eo anatren'Andriamanitra tsika. Ozy ny teny tompo tsisy marina na de ray akory azy, tsisy marina na de ray akory azy. Hivavaka tsika reveo de rivavaka anaky telo reo no ndao ataotsika. Voalohany aloha, ndao tsika hivavaka hangataka famindrapo an'ireo nanao ratsy atsika, ampanaraka vavaka ao anao azo, na io vadinao, na io olo tianao zay mivadika taminao io, na io vadinao zay nisaraka taminao io, tena herinao hoe potika mihitsy ny aveniranao, potika mihitsy ny fiainanao taorina ny sarahanareo roa, de herinao hoe tena herinao hoe nangiry firy mihitsy ianao ary nanozona azy ianao hatram'izay, tena nanozona azy ianao. Androany tsika hivavaka de teny amin'ny tompo,
ninina iry firy, ninina fampitiana nataon'iny olona tompo, de mamelany elina. Arao zao vavaky zao, arao zao. Jesosy io, misaotra anao fanandray ny teninao, misaotra anao fanandray ny fampahinarana avy aminao. Reako ny tantarany Eli-Paminany, fa Eli-Paminany de naherin'ny vavaka, ary izy ny kontrolen'ny atmosfera, ny kontrolen'ny rahona tamin'ny alalan'ny vavaka natao. Jesosy eo matoka fa mbola tsy nanary ahy ianao, matoka fa mbola tsy nafoy ahy ianao, matoka fa mbola mandray ahy ianao, matoka tompo fa mihaino vavaka ahy ianao. Eto tompo de mamela ny heliko ireo nanao ratsy ahy, mamela ny heliko ireo nanapotika ny fiainako, mamela ny heliko ny fahavaloko. Eto Jesosy de mamela ny heliko ireo nangalatra ny volako, nangalatra ny vadiko, namela ny heliko ireo namako zay namisavy ahy, mamela n'izy ireo atompo. Teninao zany manao hoe mifamela heliko ianareo, mifanike heliko ianareo, ko mamela ny heliko izy ireo atompo, mamindra fo amin'izy ireo a Jesosy, mamela n'izy ireo amin'ny foko rehetra tompo. Bivavaka Jesosy io, ahita ny famindramponao an'izy ireo nanao ratsy ahy, ireo nanapotika, ireo nandrava ny fiainako rehetrarehetra. Jesosy mamela ny heliko izy ireo ahy, mamindra fo amin'ny anao tompo. Vonjeo ireny olona ireny, vonjeo ireny olona ireny, vonjeo ireny olona ireny, vonjeo ireny fahavaloko ireny, ataovy mitodika aminao ireny fahavaloko ireny, ataovy mahatsiaro anao ireny fahavaloko ireny, tahaky ny namonjena ho any amonjenao ireny fahavaloko ireny, tahaky ny nanasitranana ho any anasitranana ho an'ireny fahavaloko ireny. Vonjeo tompony fahavaloko, vonjeo tompony fahavaloko. Tiako raha samy vavaky tiky ho an'ny fahavalonao, angataka famindra-po an'ny fahavalonao, teneny mihitsy ny anarany, eo mpanarana ty fandarany ty nao, teneny ny anaran'ny fahavalonao, teneny izy. Mamela ny helony a Jesosy de mamindra fo aminy, raha teny raha fantatrao ny tanàna misy azy, ny firenena misy azy, de teneny ho any ananany izy tompo, any akady fotsy any izy, na any Maorisy any izy. Mamela ny helony a Jesosy, vonjeo izy, samy vavaka. Eny tompo, rianay zany teninao zany, tena zany tokoa manko tompo malala ny lakile voalohany, lakile voalohany amana ny vavahady miditra ao anatin'ny arena miafina, miditra ao anatin'ny arena nafianina, miditra vavahady ny fandresena, dia ny lakile ny famelan-keloka, lakile ny famindra-poa. Mamindra fosa Jesosy amin'ireo olona nanao ratsy anay, namingana anay, ireo olona namanay akaiky be akaiky, ireo olona metsara vilatsy aminay, ireo olona nanapotika ny fiainanay, ireo olona nisy lokony volanay, ireo olona nandao sy olona nivadika tsy ahoana nandratra ny fonay. Tompo, ianao amindra fo, ianao amela heliko, ho atsanganao ndray ireny olona ireny, amindra fo amin'ireny fahavalona ireny ianao, amindra fo amin'ireny fahavalona ireny ianao amin'izao sekondra sy minitra naiza naiza misy azy, naiza misy azy, de isy famindra-po avy aminao reny olona tsy tianay reny, reny olona manaratsy anay reny, reny olona miady aminay reny, reny olona miady aminay reny, tsy ahoana tompo. Eto zay de mamela ny elona, mamangataka ny famindra-ponao amin'iny rahalahy io, amin'io rahalahy io, amin'io anabavy io. Jesosy tsy fatan'izay ataony, tsy fatan'izay ataony, tsy fatan'izay ataony, tahaky ny namonjena ho anay no amonjena ho an'izy reny, tahaky ny namonjena ho anay no amonjena ho an'izy reny, tahaky ny nanafahana ho anay no anafahana ho an'izy reny, tahaky ny natonga anay ho voavonjy ao aminao, nandray anao no amonjena ho an'izy reny. Atolotra eo am-pelantananao tompo reny fahavalonay reny any, atolotra eo am-pelantananao ny fahavalonay reny, mba hamela ny heliny ianao, mba hamonjy azy ianao, mba hanafaky azy ianao,
mba isy famindraponao am'izao alina izao, am'izao alina izao, am'izao alina izao, am'izao alina izao, am'izao alina izao ny amonjenao an'ireny fahavalonao ireny, am'izao alina izao no amelanao ny eloko ireny fahavalonao ireny, ireny olona tsy tiana ireny, ireny olona niady amin'ny atsyahoatsyahoany ireny, ireny nanapotika ny fiainany atsyahoatsyahoany ireny, ho atsanganao izy ireny, ho atsanganao izy ireny. Matoka Tompo malalako, satria zany mihitsy ny teninao, zany mihitsy ny teninao ary manateny fa isy famonjena avy aminao, isy fanafana avy aminao, isy famindrapolalina avy aminao, iova ny zavatra rehetrarehetra, ho tonga ny fandresena sy ny fambetsana, ho tonga ny fahagagana Tompo. Resy lahatra fanio ny herinao ianao, resy lahatra fanio ny voninahitra ianao, amindra fo ianao, misy sasandrindra Tompo malalako. Ndao tsika riavana eo am-pivavahana eo, ho ny tenin'ny Tompo hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina amin'ny maherindretra. Ndao tsika iaiky am'izao fotoana zao, fa na itsika koa reny tsy tanteraka. Andao tsika iaiky am'izao fotoana zao, fa nazaha koa reny Tompo tsy fimariny. Andao tsika ibebaka de teny amin'ny Tompo, Jesosy tsy tsikerany namako intsony aho, tsy hanao tsinitsina ny namako satria na de za koa ara manana antsoina. Zany ny atao fahamarinana, zany ny atao fahamarinana. Ny fahamarinana eo anatren'Andriamanitra de tsy hanao manamary tena hoe za tsy diso zany, za zany tena any non, ninona fanamarina tena tsika tozy ny tenin'ny Tompo hoe ny fahamarinana tsika de tahaky ny lamba misondra, tahaky ny lamba misondra eo anatren'Andriamanitra. Noho izany mila manaky ianao androany, fa ninona fahamarinanao de tsy marina ianao. Zany mihitsy Tompo indray toy izay miakohaka ary mivavaka, ary za de manaky an'izany mihitsy Tompo, fa ninona mety fiheverako fa za rery ny olombelona marina, izany olombelona tena izy, zany olombelona tena mety, zany olombelona sososao de zao fantatro Tompo. Mamela ny eloko ianao, mamindra fo amiko ihany koa ianao, tsy marina zany aho, ary na de ny fahamarinako ary Tompo de tahaky ny lamba fotsy misondra eo anatrenao, tahaky ny lamba fotsy misondra eo anatrenao. Dada malala o, mamelany eloko, mamelany eloko, ndraindray aho de mametsy ny hafa, ndraindray aho de tena hoe mirehare mihitsy fa tsisy ohatranahy, mirehare fa ny olona rehetrarehetra diso daholo fa za rery marina. Fa androany amiaky, fa na izaza de tsy manana ny fahamarinako eo anatrenao, na de zaza de tsy marina eo anatrenao, na de zara de mba manana ny tsy fataterako ihany koa anatrenao. Ary zany tedaviko eo anatrenao Tompo, vonjeo aho, vonjeo aho, manana ny fahalemeko aho, vonjeo aho, atsangany ray aho, esory Tompo zay fahalotona rehetrarehetra atao anatiko, esory ny fahalotona rehetrarehetra atao anatiko, esory ny fahalotona rehetrarehetra atao anatiko. Atsangany ray, atsangany ray, tsy maintsy mpandresa fa manana anao, ho tahinao reto rahalasana bavy reto, tsy maintsy mpandresa amty aly ty de diovy amy ranao ny fisainanay, diovy ny fonay, ahita fity eo anatrenao, ahita fahamarinana eo anatrenao. Hoy ny tenina hoe Eli de olombelona takatsika ny fa izy naherin'ny vavaka. Tompo, mino zay fa anana ny toe-pony Eli zay androany, anana ny toe-pony Eli zay, anana ny toe-pony Eli zay, anana ny toe-pony Eli zay. Misy sotra raiky, anagana anay ianao, mamelantsy fahamarinanay, mamelantsy fahamarinanay. Tompo diso zay raha milaza fa izay rery any ny marina, diso zay, fa matoka fa izy famindrapo avy aminao, ary anangana anay indray ianao. Misy sotra Jesosy, ho tahinao an'izany vavaka izany Tompo. Amen. Ry havana malala melohan'ny amaranako ny fotoana de mba hivavaka ao anareo. Misaotra ny Tompo fa maro be ireo mijoro vavolombelona. Tato ato zany maly tontolo de nandray témoignage be da be mihitsy fa tena hoe maro ireo fahagagana. Indrindrandrindra reny olona hoe ametra tana na setana mavaka manokana ireny, androany
androany nisy madama zay niantso vo eo tena hoe taorinany vavaka natao taminy io anabavy io de nanana problema amin'ny asany de fa nanana olana zany amin'ny resaka asa fa tamin'ny herinandro io anabavy io de nentina mambavaka rehefa avy nandray nitory-tena ohatr'izao de nentina mambavaka de vo eo izy niantso androany pasteur izy tonga de orinasa anankitelo be zao nyray nitady orinasa anankitelo nyray nitady amin'ny asako hatram'izay zany izy io de tena bloqué de fa tena tonga de miasa ny tompo rehefa manana etaeta tsika de miasa Andriamanitra tena miasa ny tompo tamin'ny herinandro teny sy tamin'ny omaly azafady eny tamin'ny larobia teo moa izy olo io niraisiko tamin'ny larobia avy lavitra io anabavy io novena amin'ny 500 km raha tsy diso nandeha TGV izy niona tamiko tamin'ny larobia teo mpanolotra ny asan'io anabavy io mpanolotra ny asany tena bloqué pasteur ny asako izy zara raha misy olona 2 fois par mois 2 fois par mois sisa ozy izy ny olona mba hitako manao rendez-vous amiko nefa de fa olona ny laharana mihitsy pasteur ozy izy any amin'ny toerana misy azy de ao mikibony eo koa misy zavatra marary tena hoe marary io anabavy io tena marary de nafinaritra zay mola izy tsisy ninina azo atao ane koatra mivavaka omaly izy niantso anaty telefona tady sady faly de faly mihitsy izy pasteur ozy izy tena sitrana tanteraka ny aretiko rehetrarehetra de nanomboka tamin'ny herinandro le avy any aminao iny pasteur ozy izy de fa olona 5 tamin'ty herinandro ty olona 5 rozy izy amin'ny herinandro ty de nefa nanomboka nanao rendez-vous tamiko tamin'ny herinandro ty de roa manomboka amin'ny herinandro telo manomboka amin'ny herinandro ambony eo nefa teo aloha tsy misy afatsy roa mandritry ny ray volana misy vokany ray vavaka reny misy vokany de sitrana pasteur ny aretiko i zavatra io zany tena mahavarina fa eo Andriamanitra miasa fotsiny zao miasa fotsiny zao io raha tsy haiko tsy fantary fa de miasa fotsiny zao rehefa manatanteraka ny teniny tsika ka hivavaka ho anareo azy zay tena mangetaheta mino fa okasian'ny tompo ny fiainanao hivavaka ho anao tompo mivavaka manokana ho andreo taonam-bavy sy rahalahy izay tena manana etaeta reto misy amin'izy ireo tsy eto à Paris fa any Dubai any Koweït any lavitra avy any Maurice any Madagasikara mijery an'ity fandarantena fa saingy mbola niaritra izy ary mangetaheta izy ao anatin'izao vavaka izao tononoko ny fanasitranana raha marary ianao kasio écran io kasio écran fa ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ho iaho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy misy fahadratana misy hery mipitany aminao kasio écran io misy hery mipitany aminao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy raha marary ianao ninona aretinao manjafina ny loharanona aretina manjafina ny loharanona aretina manjafina ny loharanona aretina sitrana amin'ny anaran'i Jesosy io tananao misy blocage io tananao misy ozona rabola io kasio ny écran zay tanana rehetrarehetra mikasika ny écran ty tompo zay tanana rehetra mikasika ny écran ty ho sitrana na tanana izy ka mikasika ny écran ty ho sitrana misy fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy 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 mivamy blocage rehetra miala ny blocage rehetra tanana zay mikasika ny écran ty de misy fitahina naizanaiza manerina so tontolo misy sotra tompo amen miandry ny témoignagenao amin'ny herinandro teny tsy maintsy hijoro vavolombelona itsika le eo anamiko reny rahampitso de rahampitso maraina amin'ny folo no eo anamiko etya ministry etya amin'ny Arcueil 19 rue de Stalingrad 19 rue de Stalingrad 94 110 Arcueil ao zany no mandray olona rapitso amin'ny folo raha maraina no mandray olona ao arapitso indrindra tsika le nanao rendez-vous amiko reny dia raisiko ao ny telefôny nazahoana dia 07 ny kanao ny telefôny nazahoana 07 58
0758 84 84 0758 84 84 46. Zay zany ny numéro azahoatsika ny tenako raha toka mila resaky anao na mila zavatra tiana ifampiresana amiko amin'ny telefônina. 07 06 tokoa izy sa 07 58 84 84 46. Hotainy tompotsika menakavy de fa mena fa ny akamaroantsika fa malala ny telefoniko fa adiniko tampoka teo le izy hotainy tompotsika rehetrarehetra de hofiny fahasoavana hotahiny amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny rapitso miona rapitso ndray koa amin'ny raha sitrapony tompo mbola manao directa ihany veloma tompoka.